Fitarainana azo avy amin'ny antsoatarbina ireny antsoina hoe SMS ireny momba ny tsy fanajanany zon'olombelona misarona telo eo isan-kerinandro no azon'ny syndicat-ny mpiasa sosialy miandraikitra ny mahakasika izay na ihany koa ny ilay antsoina hoe SPDTS ny mahakasika ny fanolanana amin'ny ankapobeny no mianjady ireo vehivavy malagasy miasa ao Arabia Saodita ny ihany koa ety ihany koa toy ity zava-nitranga tamin'ity tovavy voahena amby 20 taona monja ity. Mikorotana ara-tsaina tanteraka i Souaya Rita Fatouma, tovavy enina amby 20 taona izay niasa tany Arabia Saodita ka tonga teny amin'ny seranam-piaramanidiny Ivato androany. Noho ny tsy fahasalamana ara-tsaina nahazo azy dia voatazona tao amin'ny seranam-piaramanidina tao Johannesburg ity tovavy ity ka izao tafody an-tanindrazana izao rehefa nampandreny syndicat mpiasa sosialy na ny SPDTS taty an-toerana ny vehivavy iray mpiasa any Liban. Raha ny fitantarany dia fanolanana fahobeny nahazo azy tany an-toerana. Voalohany indrindra aloha zany ity tovavy ity dia efa teo herinandro izy zany zao ny andrasana rehefa tafajanona tao Johannesburg. Ny antso voalohany aloha dia tokony fatahana hoe izy aloha ny agence de placement nandefa ny olona io satria rehefa tonga eny amin'ny aéroport le olona tsisy miahy ary tsisy mikarakara mihitsy voatery tsy maintsy ahiditra hôpitaly izy zao no izy mikorotana ara-tsaina be ohatran'io. Faharoa manarakaraka an'izay dia miantso ny havany akaiky rehetrarehetra na ny olona manodidina anazy mipetraka teo ambodosotry izy nefa efa nitadiavina fa tsisy mahalala azy ary raha fahalalana anazy dia avany dego izy ka miantso avony le fianakaviana hoe mila pino io fa tena ory de ory le olona tsisy entana ny aminy tsisy ninina ary tsy mikiraro izy ary ny zavatra nahazo anazy dia tena fadiranovana izy satria nahoana iarana ny herisetra isan-karazany nandritra an'izay fotoana izay. Fa ny any angatahana zany zao dia hoe iza ny tompona andraikitra amin'ny fitsabonana io ankizy io ary iza ny tompona andraikitra nandefa azy dia manahoana ny olona nanolana ary manahoana ny olona mpandefa manoloana zao toy zavatra zao. Tsy fantatra hatreto ny avan'ity tovavy ity satria dia nanofa-trano ihany no nataony tao ambodiny sotra ny alohan'ny fotoana niangany ho any Arabia Saodita. Fitarainana amin'ny alalan'ny antso atarbina SMS momba ny tsy fanajana ny zon'olombelona roa na telo isan'andro avy amin'ireo vehivavy miasa any Koweït sy Arabia Saodita ny voarainy eo anivon'ny SPDTS. Ny fanolanana nataon'olo tokana na fanolanana fahobe no maro anisa amin'izany ankoatra ny olana eo amin'ny tsy fandoavana ny karaman'izy ireo. Araka ny fanazavana azo teo anivon'ny ministeran'ny asa misy délégation ny komity tambaran'ireo ministera voakasika amin'ny fandefasana mpiasan'ny Arabia Saodita sy Koweït Tatsoatsy hijery fotony ny olona mpiasa ny toerana ity komity ity ary any atsara ny masotsivana mba hialana ny fampijaliana ireo mpiasa ny toerana.